Niemitra tamin'io rafarany raha ny vaovao ray ireo ministra mpikambany HVM mikasy ikarakara ilay convention du 14 octobre. Araka ny fanadihadiana fomba noetreretin'ireo mpikarakara anampiana ny filoham-pirenena ankehitriny manoro olana eo amin'ny sehatra maro mianjady amin'ny firenena io fihaonana io. Nikasana andravana na anovanan'ny gouvernemanta noetreretina ihany koa fa andravana mihitsy ny antemeram-pirenena mba hanana ny filoha fototra maro anisy eny anivon'ity androm-panjakana mpanao lalàna ity. Nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny mampanohitra ny fitondrana era-jonal ampianazy ny etsy amin'ny Magro Androany iaraka nohitry Ravalomana Marka sy Zafy Albert. Aseho ny vahoaka amin'ny asabotsy ho avy izao etsy amin'ny Magro izany fiarahana izany. Nampisy ireo fika mba namalaza azy io mpanohitra izao fitondrana izao ihany koa ny voarabe Exopoles tamin'ity andro ity. Etsy ankilany mbola tsy nametra-pialana ny solotenany Ankorafy Ravalomana ao anaty fitondrana enin'andro mialohan'ny fiam-potoana nomeny Ravalomana azy ireo. Roa andro aty aorian'ny idiran'ny mpianatra tsy hamany fidiran'ny politika amin'ny fanabeazam-pirenena ny fionan-doha-pirenena momba ny fanabeazana izay tanterahana etsy amin'ny CCI Vato nanomboka androany hoy ny mpikaroka maro. Tsy misy mahasamby resaka izany kosa na ireo tompona indraikitra anatin'ny fanabeazana na ny fanjakana. Etsy ankilany tsy mazava ny fomba nandanin'ilay lela vola 50 tapitrisa dolara nomen'ny UNICEF ampiasaina tato anatin'ny 5 taona. Roa taona izao tsy voaloha ny caisse école. Jola efatra ny maty voatifitry ny polisy misana ny adeloko abevava androany ariva teny akadina tombo alasora rehefa nifanandrana tamin'ny tandron'ny filaminana. Pasipoleta roa no tratra teny amin'izy ireo sy sabatra iray. Fanafiana ny komina ambanivohitra alasora sy ny manodidina no natretetehaka azy ireo izao. Any Espagne, ny tokony ireo mpiasan'ny hôpitaly lehibe ireo Espagne mitaky ny anamafisana ny fiarovana ara-pahasalamana amin'ny fikarakarana sy fandraisana ireo marary ny Ebola. Taorian'ilay mpitsabo-panampy marary iray vaovao no niditra ny hôpitaly ny ariva teo tafakatra eny ireo marary ny Ebola tsaboana ao Espagne ankehitriny. Ny andindinin'izay avy hatrany. Pour la rentrée scolaire, économisez avec Shell. Du 15 septembre au 14 octobre, soyez les premiers à prendre du carburant et à partir de 50 000 arrières d'achat, vous obtiendrez un kit scolaire et un ticket pour participer à la tombola qui vous fera gagner une année scolaire gratuite pour votre enfant. Tous les jours, gagnez un ticket tombola pour un an de scolarité gratuit. Chaque samedi, en bonus, plus de 1000 kits scolaires à gagner. C'est à Tiavno, Itanawavku. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Itanao, any magasin Paolay. Paolay, ni tsara trano. Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Roger Cool, les 10 et 11 octobre 2014, à la Chambre de commerce et de l'industrie d'Antananarivo, le ministre de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Monsieur Horace Cassian, vous invite à participer aux assises pour un meilleur développement des compétences dans le secteur TIC. Prenez part aux 2 jours de débat, discutons et échangeons entre pairs et experts. Du grand spectacle arrive sur Canal+. Le voilà! De qui s'agit-il? Mais qu'est-ce qu'ils ont, Jerry? Qu'est-ce qui se passe? Demain, je m'y tiens, je prends ma journée. Oh non, mais parce que j'ai tout négligé.
Les films et les séries qu'on aime sont sur Canal+. Le décodeur est à 40 000 arrières seulement pour tout paiement par prélèvement bancaire. Canal+. Ankafaliana trano tomboka lasy tomboka vavy ny tsy tiany indray nitokantrano amin'izao takarivo izao ampanajana no hiarabananao sy anasanao indray anaraka ny fampahalamba-vao eto amin'ny fahitalavitra ny KOLO TV hatramin'ny farany. 20 Oktobra 2024 takona tanteraka aoriany ny aloky ny tany ny feno manana ho an'ny kantinanta Eoropeana, Afrikana ary Moyen-Orient amin'izao fotoana izao. Tranga izay antsoina amin'ny teny baiko hoe éclipse totale de lune. Ny filaran'ny masoandro ny tany ary ny volana no mahatonga izany. Tsy misy fiantraika ny amin'ny maso ny fijerena izany mivantana raha ny fantatra. Ny 17 sy ny 18 septambra amin'ny taona ho avy indray no isin'ity tranga tahaka ny androany ity ka ny Europe no ahitana izany. Fahidirantsika avy hatrany ny vaovaon'ny politika ny emotra tamin'ny ora farany raha ny vaovao iray ireo minisitra mpikambana HVM mikasa mikarakara ilay nambara ho convention du 14 octobre araka ny fanadihadiana nataonay dia fomba no eritreretin'ireo mpikarakara hanampiana ny filoham-pirenena ankehitriny manoloana ireo olana eo amin'ny sehatra maro mianjady amin'ny firenena io fihaonana io nikasana handravana na hanovana ny gouvernemanta no eritreretina ihany koa fa handravana mihitsy ny antenimera-pirenena mba hanana ny filoha fototra maro anisa eny anivony ity androm-panjakana mpanao lalana ity Andry Arsan. Henri Rabarinjaka, Rive Rakoto vao Paul Rabary ary candidat filoham-pirenena teo aloha izay lasa mpanolontsaina politika vitsivitsy no tompo-kevitra hanao ny convention du 14 octobre raha ny fanadihadiana nataonay. Herinandro vitsy izay no fantatra fa hisy izany convention ny 14 oktobra izany hitadiavana vahaolana maharitra amin'ireo sehatra maro misedra olana eto amin'ny firenena ankehitriny. Nahazo fanakana tamin'ireo mpanao gazety maro sy ny olom-pirenena io fikasana io. Isan'ireo napiaka-peo nanohitra io convention io ny zanaky ny filoham-pirenen'ny Repoblika voalohany no sady filohan'ny PFDM na ny Parti Fort Démocrate Madagascar. Fa ny datiny 14 oktobra amiko daty masina. Misy père fondateur nagnano io, misy raiky amby zato reo tao amin'ny lycée Galiny tao dia fotoana 101 personnes tao amin'ny lycée Galiny tao nandany io datiny 14 oktobra fa hoe eto ny ovatsika amin'ny proclamation ny République malagasy. Fa le pourquoi choisir la date du 14 satria tsy manana daty emblématique ireo anaovandreo azy ary reo mihevitra zany fa hoe nifandraisandreo le 14 oktobra dia hoe midika fa hoe zany ny ahafahandreo aza ananandreo légitimité angamba. Tsy misy antony tokony hanaovana convention izany satria efa misy olona nofidin'ny vahoaka hitondra azy ireo ankehitriny. Tsy tokony hiditra amin'izany fanamatam-bazana olona izany ny fitondrana. Le convention zany dia tsy hita hoe inona ny antony tokony hanaovana ny convention satria mazava efa nisy olona voafidy eto amin'ny tany sy ny firenena ka ny tokony hojerena angamba dia hoe ahoana ny sosialim-bahoaka ny tsy teny angamba fa tsy ohatra hoe ny délestage ahoana ny amoanana ny reny ahoana ny jerena ihany koa ny fidiran'ny mpianatra izay miteraka korotana ahoana ny tsy fandriam-pahalemana zany angamba ny tokony mason'le fanjakana izay mijoro amin'izao fa tsy fanambatambazana olona fa ny fijeriko azy matoa izy manao an'izay fihetsika izay marefo angamba ilay fitondrana. Zava-maro no nikasana hitadiavam-baholana amin'ity convention du 14 octobre nokasaina tao ity. Eny androany fa ny fanemorana daty no nataon'ireo mpikarakara fa tsy fanafoanana tanteraka ny convention. Tena zava-dehibe ve ity convention ity ka Rosia emotra tahaka izao. Raha ny fahafantarana azy tsy raha ny antoko fa HVM ny convention raha izany anarana izany fa raha-pirenena. Fa miandry ny fiantsoana avy amin'ny filan-kevitry ny minisitra ny solombavambahoaka na isy ihany ilay fivoriana tsy ara-potoana andiniana manokana ny sata ifeana Antananarivo renivohitra Sainte Marie ary Nosy hatreto. Volavolan-dalana roa no efa nivolavolan'ny teknisianina avy amin'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Volavolan-dalana izay mbola ahitana ny fizarana Antananarivo renivohitra ho mairie miisa enina ary ny fisiana filohan'ny communauté izay safidian'ireo mpifidy vaventy fanadihadiana Andry Arsan hatrany. Volavolan-dalana roa samy hafa no efa vonona makasika ny sata manokana fiaina Antananarivo renivohitra. Samy mbola fidian'ireo mpifidy vaventy na ireo ben'ny tanàna ho lany miisa enina sy ireo mpanolotsaina 50 ilay filohan'ny communauté Antananarivo renivohitra na ilay filohan'ny tanàna Antananarivo renivohitra.
Amin'ity CST Antananarivo teo aloha ity dia tsy mbola nisy eran-tany izany be ny tanàna tsy nofidian'ny mponina ao amin'ny vantana izany. Amiko Antananarivo dia tokana ihany. Raha izay faharoa manaraka izany mera amin'ny tanàna rehetra eto ambonin'ny tany dia mera voafidy mahoaka daholo no tokony hitondra ny fahatany misy azy. Tsy maika ny fizarana Antananarivo renivohitra hoenina fa ny fijerenan'ny sosialim-bahoaka no tokony mamaika hoy ny mpikambana iray avy amin'ny fiarahamonim-pirenena mitsangana eto Antananarivo renivohitra iray. Resaka politika no mahatonga ny mpitondra maika amin'izany fizarana izany. Voalohany indrindra aloha Antananarivo iray. Maika ve ny fizarana Antananarivo enina. Tsy ny fiainam-bahoaka ve aloha no tokony karakaraina ny sosialim-bahoaka fa tsy hoe atolotolotra na atolotolotra ery. Manjary mivadika resaka politika ilay izy nefa sosialim-bahoaka no tokony hojerena aloha. Eny ihany koa tamin'ity takarivo ity fa mety tsy hisy ity fivoriana tsy ara-potoana eny Tsimbazaza ity andin'ilay sata manokana Antananarivo renivohitra noho ny fandehan'ireo delegasion amam-polony avy amin'ireo solombam-bahoaka hamonjy ny fivorian'ny parlementaire isam-pirenena atao any Genève, Suisse amin'ny 12 ka hatramin'ny 12 Oktobra ho avy izao. Mety hodinina an'ity fivoriana ity ihany koa ny idiran'ny Madagasikara ho mpikambana ao anatin'ny anteny merera isam-pirenena ity. Nanao taridositra ministry ny ati-tany androany raha nanontaniana momba ny fivoriana tsy ara-potoana amin'ny 15 hatramin'ny 20 Oktobra ho avy izao. Everina arak'izany fa raha tsy hisy io fivoriana tsy ara-potoana io mety hisy vahaolana na vonjy maika aza ny delestazy any amin'ny fartan satria vola 500 tapitrisa ariary no saika olona ninan'izany fivoriana tsy ara-potoana izany. Fananambara tamin'ny fomba ofisialy ny mampanohitra azy ny etsy amin'ny Magro, mazava ny baikon'ny chef de file amin'ireo mpitarika eny an-kianja fa mpanohitra ny fitondrana tariny era-jonary mampiana ny filoha teo aloha sy izay mpanaraka azy. Nambara teny amin'ny Magro androany ihany koa fa manambatra hery izy ireo sy ny CRN na ny Conseil pour la Réconciliation Nationale tsy mbola nandray fanapahan-kevitra mazava. Manoloan'izany kosa nisy olo tena n'ity ankolafity ao anatin'ny gouvernemanta sy ireo solombam-bahoaka TIM nanampisa ireo fikambanana milaza azy io mpanohitra izao fitondrana izao ihany koa ny voarabe exopole tamin'ity androany ity andrarson hatrany. Iaraka anohitry ravalomanana marika sy Zafy Albert asehony vahoaka miasa botsy ho avy izao eny amin'ny Magro izany fiarahana izany. Indro asabotsy izay no efa niditra mivantana tamin'ny antso tarby tamin'ireo mpombazy tetsy amin'ny Magro beririka ny filoha teo aloha nanambara fa tsy manohana intsony ny mpitondra ankehitriny. Anjarana ireo mpitolona eo amin'ny Magro tamin'ity androany ity fa manohana tanteraka io fanapahan-kevitra ny filoha teo aloha izy ireo. Araka ny nambaran'ny filoha maraka ravalomanana ary iarahantsika rehetra mahalala sy mahita ary mandre fa tsy nahavahany olana sy krizy misy eto amin'ny firenena nomboka tamin'ny taona 2024 dia ny krizy ara-politika ara-toekarena ary ara-sosialy ny vokatry ny fifidianana na saina nataontsika amboletra teto ka nazahoantsika ireo mpitondra sy mpitantana ny firenena ankehitriny. Manasa tanana amin'ireo milaza azo anklafy ravalomanana tsy mandray fepetra mifanaraka amin'ny baikon'ny filoha-mpanorona io ny team Magro. Fa zahay zany tsy misahana ny andraikitra ny hafany. Fa zahay reto hitanareo eto ny mpitarika ny kianja ny finoana teto amin'ny Magro ary mbola tsy niala teto hatramin'izao hevitra anay eto satria fa indroa zay président Marc Ravalomanana efa nanao fanambarana teto indroa sabotsy zay ka mazava ho azy aminay zany chef de file président Marc Ravalomanana rehefa ny chef de file no mibaiko dia samy mandray ndraiky zay tandrify azy ny tsirairay ka zay eto mikanjan'ny Magro zay mpitarika eto ao anatin'ny mouvance dia mandray zay fepetra zay tsy misy andrasoandraso fa miaraka mivava zay dia manohitra ary mitsangana manohana tanteraka ny hevitry dada. Ankilan'izay nanambara ny mampanohitra azy ihany koa io atao andreo ny fikambanana voarabe exopoles manoloana ny filazana izy ireo fa tsy fahombiazana sy ireo fambara maro maneho izany tsy fahombiazan'ny mpitondra ankehitriny izany eo amin'ny sehatra rehetra. Efa leo an'izao zavatra zao dia hitsangana izahay hiteny izahay satria ny président zay nifidinay dia tsy maharo anay intsony mahatsapa fa natao kilalao ny zana-bahoaka porofonjany fanimbana trano fakana tany fangalarana zaza tao sorona fakana omby tsy andrarina amin'izay toerana misy azy.
mety anatevina ny eny amin'ny magro ihany koa ireto farany. Ny eny amin'ny magro izay manomboka mihetsiketsika taorian'ny ilazan'ny filoha teo aloha fampanohitra izy ireo. Vaky araka izany ny timu mbola maromaro ireo mikambana tsy manaiky ny baika avy aty Afrika Atsimo izay tarihan'ny ministra Roland Ravatomanga. Mazava ihany koa fa etam-baritra fotsiny ihany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana hatramin'izay natao azahoana seza ny anarany sy ny toerana politika misy azy, fa rehefa azo ny seza dia very ny discipline de parti. Voafitaka ihany koa ny mpanaradisy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena izay nihevitra fa amin'ny anaran'ny Ankola Ravalomanana no diran'izy ireo tao anatin'ny rafim-panjakana. Ny zava-misy ireo tsy lesy lahatra itsony amin'ity filoha teo aloha ity ka nisafidiny tsy aradisy hanohana hatramin'ny faran'ny HVM. Fa eo amin'ny fifandraisana Madagasikara amin'ny any ivelany kosa indray nametraka ny dika mitovy amin'ny taratasy manendry azy dia eto Madagasikara teo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny io maraina io ny masovony Georgie izy no masovony'ity firenena ity voalohany eto amintsika. Efa nisy hatramin'ny taona ray sy roa arivo kosa ny fifandraisana ara-diplomatika teo amin'ny rotonta ny lafiny ara-kolontsaina sy ny ara-politika no tena iompany ity firenena ity sy Madagasikara. Fanampanazavana. I'm very pleased to be today here as the first Georgian ambassador to Madagascar and to present. Faly ny tenako tonga eto manolotra ny dika mitovy ny taratasy manindry ahy ho maso ivoan'ny Georgie voalohany eto Madagasikara. Tonga aho hanamafy ny fiaraha-miasa ara-politika sy ara-kolontsaina eo amin'ny firenena rototo. I Georgie dia firenena any Europa ary maniry dia maniry ny hiara-iasa amin'ny Madagasikara eo amin'izay lafiny roa izay. Ataoko fatoan'i Georgie ihany koa i Madagasikara mirehareha amin'ny tantarany. Ary angamba izay lafiny ara-kolontsaina izay no tena ho tsindriana manokana eo amin'ny fiaraha-miasa ny firenena roatonta. Be it economy or culture or political dialogue, and we are looking forward to this process. Fa eo amin'ny pejy ny fampianarana kosa indray inona avy ary no zava-dehibe mety hiova aorian'ny fionam-be amin'ny fampianarana tsy hamany fidiran'ny politika amin'ny fanabeazam-pirenena ny fionan-dom-pirenena momba ny fanabeazana izay tanterahana etsy amin'ny CCI vato nanomboka androany ho ny mpikaroka maro. Tsy misy mahasamy resaka izany kosa na ireo tompon'andraikitra ao anatin'ny fanabeazana na ny fanjakana izay voatondrom-bolitra fa manome vana ny HVM amin'ny fitantanana ny fanabeazana ny sehatra tsy miankina no namboraka izay fitsabahany politika amin'ny fanabeazana izay. Michel Aranartsona. Roa andro aty aorian'ny fidiram-pianatra tsy misy hatreto ny fanendrena tarainina sy chef Cisco ataon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Efa amanjatony maro anefa ny antota taratasy miandry ny fanendrena izay chef Cisco sy drainina izay. Miandry ny fahitan'ny HVM ny olony apetraka eo amin'izany toerana izany ny ministera raha ny resaka mandeha eo amin'ny samy mpampianatra ankehitriny. Na dia teo aza ity fikionan-doha momba ny fanabeazana ity mikombom-bava ny rehetra tahotra ny fiatrekan'izany amin'ny asany. Anisan'ny voatondrom-bolitra ao nampanantinain'ny ministera toerana iray ao amin'ny Cisco ohatra ny mpitarika ny hetsiky ny FRAM. Miandry an'izao zahay hoe ahoana ny foka ny zavatra androany, ahoana ny hoentina fandevana, fa tsy hoe rehefa nangina izay mpampianatra FRAM dia midika hoe ho zaraina plasy. Azo jerevana tsara zay amin'ny base de données ny ministera hoe tena marina tokoa ve zany sa tsy marina. Ny zava-misy anefa taorian'ny fionan'ny ministera sy ny vaomiran'ny fanabeazana ary ny mpampianatra FRAM teny amin'ny anteny miram-pirenena farany teo toy ny vetivety teo ny fihetsiketsehana. Ho an'ny androany tsy nivoatra tao anaty lahadinika mihitsy ny fitsabahan'ny politika amin'ny fanabeazam-pirenena. Efa nitambesatra hatramin'izay anefa izany olana izany raha ny fanazavany ny mpikaroka iray. Fantareo tsara angamba zany atao boky mena zany sy ny fanagasiana tamin'izany fotoana izany izay tsy tokony ho ratsy eny ny fanagasiana. Fa noho izy politize zany dia izay ny hafarana. Ny mpampianatra dia tsy maintsy loko ny politika ny fitondrana raha tsy zany dia affecté. Dia tsy maintsy manao an'izay resaka ara-politika izay ny mpampianatra zany mba tsy ho affecté. Ohatra zany ihany koa zany ny ankizy mpianatra tsy maintsy mitsofoka ao anatin'ny antokony fitondrana indraindray na ny ray aman-dreny mba hahazo noty tsara. Ary na ny chef Cisco sy ny drainina hatrany atapony any zany dia tena manome baiko hoe rehefa tonga ny fifidianana dia etseo ny any amin'ny FRAM ohatran'izao zany. Zay zany zavatra nisy teto ka lasa fitaovana mihitsy zany ilay mpampianatra ary nanaiky atao fitaovana ny mpampianatra. Ankoatra izay fanadihadiana no nahafantarana fa mahatratra 50 tapitrisa $, no volana tokany UNICEF ho an'ny fanabeazana eto Madagasikara tao anatin'izay 5 taona izay. Ny zava-misy anefa tsy voalohany KOLO nandritra izay roa taona faran'izay. Nakaizany vola mandahaka itsirano ny fisian'izany endrika politika rehetra izany anefa ny tompon'andraikitra ao amin'ny ministera.
fa zay dia efa samy tenanareo fa zay mpitantana ny ministera ny fanabeazam-pirenena dia tsisy manambara fa tsisy zany politisation itsofoan'ny resaka politika zany aty amin'ny fanabeazana eto Madagasikara. Nanamafy ihany koa ny ministra ny fanabeazam-pirenena fa tsy nisy ny tsoekevitra efa nomanina amin'ity fikaonandom-pirenena ity. Tsy ho amin'ity taom-pianarana vaovao ity ny fampiarana ny FDB rehetra tapaketo fa hiandry ny fandaniana izany ho lalàna. Fanendrena sa fandaniana hifananana no ametrahana ny Sisco manomboka eto ny zava-misy hatramin'izay olom-boatendry hatrany no misahana izany andraikitra izany ary nampiasaina ho fitaovana politika ihany koa. Mahery ny 50 tapitrisa ariary ny vola avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena tamin'ny fanatanterahany ny fivoriam-be momba ny fanabeazany iny tsy nisy ny sivana manokana tamin'ireo mpandray anjara miisa 2 fanovana ny rafim-pampianarana ary fampidirana ny teknôlôjia nomerika na édition numérique ao anatin'ny fampianarana ireo ny votoatin'ny fikaonan-doha momba ny fanabeazana na convention nationale de l'éducation nanomboka androany tetsy amin'ny CCI vato ary tsy farana raha tsy nizoma ho avy izao. Fa mbola amin'izay pejy ny fampianaran'izay hatrany mbola misy tsy mianatra ireo mpianatra eny amin'ny EPP sasany eto Andrenivohitra amin'izao fotoana izao antony tsy manaiky ireo mpampianatra raha tsy mandoa ny vola 5,4 ariary ho an'ny FRAM ireo ray aman-dreny tsy tokony ampanantena zavatra tsy misy ny filoham-pirenena hoy ny solombavam-bahoaka mapara manakorotana ny saim-bahoaka izany fanatetiana. Milamina ny fidiran'ny mpianatra eny amin'ny EPP hoy ny filoham-pirenena omaly. Ny fidiran'ny mpianatra aloha amin'ny ankapobeny dia milamina. Tsy izany anefa ny zava-misy ankehitriny ho an'ny eto Andrenivohitra manokana maro amin'ireo mpianatra no tsy afaka mianatra antony tsy mbola nahalony vola 5,4 ariary ireo ray aman-dreny. Tsy feno ty volako ty dia nanatona zareo dia hoe tsy mandray ny zanakay mihitsy izy raha tsy feno ty nefa n'izay mba mangataka hoe alao hiditra an-tsekoly ny zanakay nefany zareo tsy manaiky mihitsiny ka aiza zany mba misy anay ray aman-dreny fa zay nefa nanateny hoe tsy mandoa vola dia lasa nataonay tany amin'ny fitaovana dia vola tokony mba nalohanay teto hoe mba farany volana zany tokony avoaka ny any mandodoroany ray aman-dreny dia nefa mpampianatra samy talehatra amin'izao lera itenenako zao tsy mipointy ao amin'ny bureau ka zay zany zavatra mampalahelo anay ny ankizy tsy mianatra anatin'ny tapa-bolana. Misy amin'ireo sekoly mianatra ara-dalàna antony izay ny fanaraka ireo ray aman-dreny ny mpianatra sy ny mpampianatra fa aloha amin'ny farany volana ny vola 5,4 ariary tokony alohan'izy ireo raha toka tsy maintsy mandoa izany nasaina ny andry araka izany ireo ray aman-dreny ireo. Mbola miandry le valy teny avany ambony zany zay amin'izao aloha fa hoe hivory zareo ambony eo zany aloha hivory le directrice dia hoe mivory mandeha zay amin'ny sabotsy dia eo zany ny ainonan'le izy hoe ahoana mandoa sa tsy mandoa. Ny sosialy ny ray aman-dreny ihany no tokony alohan'izy ireo hoy ny taleny sekoly iray nantononay androany raha toka tanteraka ny fampanantenan'ny filoha. Fa raha ohatra ka zay tena tanteraka zay tsy mandoa vola fa tsy sosialin'ny ray aman-dreny zay ihany fa tsy mbola tsy voafaritra nefa io sosialin'ny ray aman-dreny io miankina amin'ny filany sekoly tsirairay ihany koa izany tokony tazina ny teny nomeny ny filoham-pirenena hoy ny solombavam-bahoaka mapara. Za dia mitovy hevitra amin'ireo ray aman-dreny FRAM ireo rehefa niteny ianao fa zao no alainao tamin'ny propagande nalalinao dia atovy zay zay tsy mangataka akoatr'izay tsisy naniry azy iteny an'izany fa rehefa niteny izy atovy dia atovy rehefa niteny izy anao an'izao ara sosialy ho an'ny vahoaka atovy avereny ny volan'izay efa nandoha raha ohatra ka gratuit le izy raha tsy gratuit dia miverena miteny indray mandeha ny exécutif azafady tompoko fa diso zay fa tsy gratuit le izy. Tokony tsotra ny marina ny fanjakana raha ny fanazavana azy hatrany mbola mandombo vola marina ve sa tsy ireo ray aman-dreny ny mpianatra raha oviana vao tonga ny anivon'ny EPP tsirairay avy ireo vola ho an'ny caisse école sy ny subvention ho an'ny mpampianatra FRAM ireo. Fa eo amin'ny pejy sosialy kosa indray tsy nomeny ny ben'ny tanàna ny vato aéroport lalana ivaritra zezika sy fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary ny fikambanam-behivavy malagasy miara-miainga androany izay nahazo lalana tamin'ny PDS ny commune vato firaisana kosa izy ireo ka teny an-toerana no nahafana nanao ny asa sosialy tantsaha maro sy ray aman-dreny maro nahazo tombony tamin'ny fihenam-bidy no entin'ny vehivavy malagasy miara-miainga fanatetiana. Inona navalin'ny ben'ny tanàna ny vato aéroport ireo olona nividy azy rehefa raikitra ny fanontaniana hoe nahoana ny sakanina ny mpiray tanindrazana mitondra fanampiana ho an'ny mpiarabelona amin'izao fidiran'ny mpianatra sy fanombohan'ny fitoam-pambolena tsy lavitra teo anefa nomen'ny PDS ny vato firaisana lalana ivaritra ity fikambanam-behivavy ity.
tombotsy ho an'ny vahoaka madinika le izy a ho an'ny sarembabe vahoaka zany sady le kahier mora koa be da be tsy manana vola hividianana kahier lafo dia zara raha mba misy hividianana an'le mba hoe mora zany. Ny poniny vato izay ahitana tantsahatra amin'ny 3,000 isa raha ny antotanisa avy amin'ny firaisana. Iray amin'izy ireo ity tantsaha ity izay ny antsena maraina ny alohan'ny niverenina teny an-tsaha. Mahafinaritra le izy satria efa ela zay ny andro anio kanjo mba tonga ihany dia sady mba manampy ny tantsaha rehetra mba mora ny fidiran'ny mpianatra zany. Mora ny vidim-bokatra ka tsy amboniny fa efa mividin'ny tantsaha raha ny fitarainan'izy ireo 2,000 isan'andro raha be indrindra ny vola miditra. Dia misy fihenam-bidy le izy a dia efa mba misy tombony ho ana tantsaha zany zao le izy satria ny tantsaha moa le vokatra mora dia rehefa mora le vokatra dia mitady zavatra hovidiana mba moramora inko zay. Mandramse zao mampiditra ohatriny isan'andro. Tena eo amin'ny 2,000 isan'andro nefa ny lanina eo amin'ny 4,000 isan'andro dia tsy tena miafy zany tena sahirana. Vetivety foana dia lany 9,700 fitaovam-pianarana sy ny zezika. Isan'ny olona ety amin'ny komina tsy fahaizana mandray andraikitra eo amin'ny fanampian'ny mpiarabelona. Tsy ny fikambanam-behivavy tahaka izao ihany no andrasan'ny mpiarabelona mba hitondra tetikasa miantra mivantana amin'ny sarababem-bahoaka tahaka izao fa ireo malala-tanana ihany koa sarotra nefa ny manantena momba izany. Fa ny hitako hoe olana zany tsy ampy le fanentanana, tsy ampy le fanazavana. Izany hoe le mangarahara zany mbola tsy takapetraka eto amin'le komina dia izay manasarotra ny anatanterahana le izy. Fa rehefa atoato zany izy zao fa manomboka hitanay hoe inona no tokony atao dia ikety mihitsy zay a dia anatona dia ampiantso aorinan'izay dia aorinan'izay nafahana mametraka ireo tetikasa isan-karazany azo tanterahana. Nantery ity fikambanam-behivavy ity ny hoe tsy fanomezana maim-poana no atao fa fanamaivana ny fahasahiranana ary noho ny fiara-miasa amin'ny orinasa malagasy dia afaka midy mora ny entana. Tanjona ny aretana ity tetikasa ity mba hanamaivana ny fahasahiranana ireo ray aman-dreny sy ny tantsaha. Ny teto Ivato firaisana notsena fa 5,10 nandehana ny vehivavy malagasy miara-miainga. Fa eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray amin'ny tontolon'ny fandriam-pahalemana Jiolaray-nday nefa dano lavo ny balan'ny mpitandron'ny filaminana avy eo amin'ny borgady misana ny ady heloka behivavy tolakandro teny Arasora nikasa-nafika teny an-toerana ireo jiolahy ireo raha ny vaovao avy amin'ny polisy saingy vao nahita ny mpitandron'ny filaminana dia nitifitra pasipoleta roa sy sabatra no tratra teny amin'izy ireo tamin'izany. Zora Kotindrina. Guy, Saïd, Andro Boutramary ary Zoro Emmanuel isan'ireo jiolahy-ray-ndahany efa karohin'ny mpitandro filaminana efa mambolana maro ireto voatifitra androany ireto. Efatra amin'ny omaly izy ireo no narahan'ny mpitandro filaminana ary izao voatifitra tena kadin-dratombo izao. Raha ny vaovao avy amin'ny polisy, olona tsara sitrapo no nahafantarana fa nikonkonina fanafiana teny amin'ny komina Alasora iny izy ireto androany. Rehefa natao ny velam-pandrika dia izao tratra izao. Vao nahita ny mpitandro filaminana nanaraka azy anefa izy efa dady dia nitifitra avy hatrany. Namaly avy hatrany ihany koa ny mpitandro filaminana ka izao lavo izao izy ireo. Raha ny fanazavana, efa mpamerikeloka avokoa izy efa dahy ireto ary efa zatra ny tsy efasy antamora. Raha tsy ahivina, isan'ny nampalaza azy ireto ny famonoan'olona tena amin'ny 67 hektara. Izy ireo ihany koa no tomponatoka tamin'ny fanafiana amin'ny tapediana tamin'ireo kioska tena amin'ny 67 hektara, episerie sy ireo olona mpitondra moto, fanafiana izay nitranga teny Isotry sy Andavamamba sy ny manodidina. Nampiasa fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny kalaknikov sy pistolet automatique izy ireo tamin'izany ary niaraka tamin'ny Titan izay efa tratra tamin'ny 12 septambra lasa teo ary efa nitoboka eny tamin'ny mora. Mbola izy ireo ihany koa no nanafika ilay mpamongady friperie teny Ambodin'Isotry sy nanafika ilay Sinoa teny Analamahitsy. Any ivelany tokony ireo mpiasan'ny hôpitaly espaniola mitaky ny hanamafisana ny fiarovana ara-pahasalamana eo amin'ny fikarakarana sy fandraisana ireo marary ny Ebola taorian'ilay mpitsabo mpanampy izay efa voapirofo fa mitondra ny otrikaretina olona 5 hafa ihany koa izao no efa arahamaso akaiky isoroana ny amin'ny mety ho fianaka ity valanaretina ity. Fanadidina teo amin'ny sarin'ny France 24. Nivadika orara politika kehitriny ny tsy fahombiazan'ny tobim-pahasalamana espaniola amin'ny fanarahana ny fenitra hiatrehana ny aretina Ebola. Taoriany ny fahafantarana fa mpitsabo-panampy iray no nahazo ny tsimokaretina vokatry ny fifampikasoana tamin'ireo marary nahazo ity aretina ity avatsy Afrika Atsimo. Nietsika avokoa ireo mpiasan'ny hôpitaly mitaky ny hanamafisana ny fiarovana ara-pahasalamana amin'ny fikarakarana sy fandraisana ireo marary ny valanaretina Ebola. Etsekilan'izay, mafy ny kiana azo avy amin'ny antoko-panohitra azony
gouvernement espagnol izay mitaky ny fialany ministre fahasalamana espagnol Anamato ity faran'izay niantso amin'ny fitoniana omaly saingy voakihana mafy noho ny tsy fandraisana andraikitra ara-potoana hatramin'ny fahafantarana ity raharaha ity. Omaly ihany koa nisy ny taratasy nalefa ny Belgique mangataka fanazavana ny amin'ity tranga voalohany aty Eropa mahakasika ny famondrana otrikaretina Ebola ity. Isan'ny manakihana mafy ny fitondrana Espagnol ankehitriny ihany koa ireo mpiasan'ny hôpitaly nilaza fa efa nampandray indrony miantaona ny tompony andraikitra ny amin'ny tsy fahavonona ny hôpitaly Espagnol amin'ny fiatrehana ny Ebola eo amin'ny lafiny ara-pitaovana fa eo amin'ny lafiny ara-piofanana ihany koa. Raha ny fanazavana voaray naharitra teo amin'ny 15 minitra teo ny fiofanana nomena ireo mpiasan'ny hôpitaly Carlos Madrid antokana mandray ny marary ny Ebola. Ankehitriny nitaky fitaovana arifomba izy ireo, fitaovana tsy hiparitahan'ny valana retina Ebola. Amin'ny sivy latsaka fahefa no narahinao ny fampalam-baovao amin'ny teny malagasy. Raha mipitsy kosa ny fotoananao manaraka amin'ny fampalam-baovao amin'ny teny amin'ny azafady tompoko amin'ny sivy latsaka fahefa ny fampalam-baovao amin'ny teny frantsay raha mipitso amin'ny valora sasanta amin'ny voa valora indray ny fampalam-baovao amin'ny teny malagasy. Veloma tompoko.